Salama daholo hoe ry antsony anarako. Androany dia hizara fahazarana mahafinaritra be. Fa mialohan'izany ametraka fanontaniana aminao aho. Ianao ve efa nisy taona te hamerina amin'ny fiainanao? Eny fa na amin'ny ampahany fotsiny aza. Ka kerinenina andrandraina matetika. Manenina satria na tsy ary nanana safidy hanao zavatra iray nefa naleo nangina sy tsy nietsika no mitahotra. Tahotry ny fiovana, tahotry ny tsy fahombiazana, fa indrindra tahotry ny fijerin'ny hafa. Ka ahoana ary ny atao ialana amin'izany e? Mialohan'izany aloha dia fantaro fa ny tahotra dia vokatry ny eritreritra lalina, mampisy fihetsehana simika vokarin'ny ati-doha ka lasa mampidobodoboka ny fo, mampikorotana ny saina ary mila tsy havitana na inona mihitsy aza. Izany anefa dia fihetsika fiarovana fotsiny ataon'ny saintsika. Ilazany fa zava-baovao no mitranga ary tsy mampahazo aina azy. Mandrisika antsika ry izy, andraisantsika fanapahan-kevitra mampilamina. Ohatra hoe fihetsika mahazatra, fomba efa fatao. Tadio anefa fa fahatsapana mandalo izany ka azo resena. Fa raha tsy miady amin'ny tahotra isika, lasa hanana fahazarana hoe mora mionona. Kanefa rehefa mandeha ny fotoana dia manomboka enjehan'ny eritreritra amin'izay. Ohatra hoe raha sany teny aho izao mety ho hafa ny mitranga. Raha sany feny amboka aho mety tsy mifanditra izahay. Raha sany anontany aho mety nahafantatra ny tena marina. Raha natomboko ny nofinofiko hatrizay mety efa tanteraka izy ankehitriny. Indrisy tsy afaka verina intsony izany fa ho avy no afaka hovaintsika. Izany indrindra no izaraiko aminao ny lalàna ny 5 sekondra izay nosoratan'i Mel Robbins, mifandray amin'ny fanapahan-kevitra tsotra, aingana nefa mahomby. Io lalàna io dia milaza fa manana 5 sekondra ny saina hanapahana hevitra ny anao na tsy hanao zavatra. Rehefa tapitra izany dia manomboka misesika amin'izay ny fanontaniana sy ny fanahina. Eo amin'izay tsika manomboka miraviravin-tanana. Noho izany ary raha vao misy zavatra fantatrao fa mahasoa anao ary tianao atao dia atombohy ao anatin'ny 5 sekondra. Raha tsy izany tara loatra. Fanaovana an'izany manisa 5 sekondra midina. 5, 4, 3, 2, 1. Raha vao tonga eo amin'iray dia tonga dia atao ilay eritreretinao. Azonao ifazarana io dia atombohy amin'ny zavatra kely. Ohatra hoe fifoazana maraina. Andramo ange fo maraina 30 minitra no mahazatra. Asio fanairana ataovy lavitra amin'ny fandrinao. Raha vao maneno kosa amin'ny maraina dia manisa 5 sekondra midina. Ka rehefa tonga eo amin'iray dia mitsangana faingana ary manaova zavatra mahafinaritra anao anoloanao ny tontolo andronao. Satria rehefa mahavita mikarakara ny tenanao ianao dia havita hitodika any amin'ny hafa. Ary rehefa zatra mampiatra an'izany amin'ny zavatra kely dia afaka hitarina amin'ny sehatra isan-karazany, fiainana manokana, arak'asa sy ara-piarahamonina. Eo ary ianao dia atsapa faherezana ary hanomboka ho sahisahy amin'izay. Tsarovy mandrakariva ihany koa ianao ny tompona andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra raisinao. Ny tahotra ao anatinao izany dia ianao ihany no afaka hihoatra azy. Tandremo anefa tsy fihetsika mahagaga mahamany olana eo no eo ny lalàna ny 5 sekondra fa fahazarana volena hanatsaranao ny andavanandronao. Koa alao hery ary tsy misy hoe faharisihana be ilaina isaky ny fanapahan-kevitra fa fantaro ny tianao ka mahasoa anao ataovy ny 5, 4, 3, 2, lasa.